Ho ampitomboina ao aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva ary izay ry tompo raina izay ny an-danitra satria tsapany tokoa fa Andriamanitra velona ilay Jesoa Kristy izay ivavahanay ary izany koa no hamelomany anay isan'andro amin'ny alalan'ny teniny indrindra dia nomofinaina ifampizarana tahaka an'izao ka misaotra anao izay Andriamanitra rainay fa fitiavanao anay izany ka ny fanahinao masina ny ary tari-dalana hanolotsaina anay ahafahanay miaina sy mivelona amin'ny teninao ary mizary izany koa amin'ny hafa amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny Deutéronomie 15 dia mamerina ny Exodosy 20 izay fitansana ny amin'ireo didi folo. Efa antitra Mosesy ary 70 taona no nivezivezena tany anefitra. Noho izany dia ireo taranaka mpihodina tamin'Andriamanitra dia efa maty ny nandre ny filazana ny amin'ny didi folo ao amin'ny Exodosy 20. Koa dia taranaka vaovao indray no andeha hiditra ao amin'ny tany Kanana. Noho izany dia ampatsahivon'i Mosesy eto amin'ity Deutéronomie 15 ity indray ny amin'ny didi folo ny amin'ireo lalàna napetraka Andriamanitra mba ho iainana sy ho arahan'ny zanak'Israely amin'ny androm-piainany rehetra izany. Dia eto amin'ny 19 indray dia milaza ny amin'ny hoe tokony hitiavana izany tenin'Andriamanitra izany. Dia andeha ry havako vakiantsika ny Deutéronomie 19 ny 9 sy ny 17 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary aoka ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifoha. Amen. Ny tenin'Andriamanitra mamonjy ao anatin'izany dia izao: ilay tenin'Andriamanitra alatsaka ao am-po izany, ilay didin'Andriamanitra atao mameno ny fo. Ary ny tena zava-dehibe dia tonga dia tohizany aloha, tonga dia tohizany koa ampianarina ny taranaka farasy 5 izany. Ry havako, raha vao tsy tia ny tenin'Andriamanitra, raha vao tsy tia ny didin'Andriamanitra aloha tsika ray aman-dreny dia aza manantena ny hatafidy izany any amin'ny zanaka. Izay izany fa tsy maintsy tsika ray aman-dreny tia ny tenin'Andriamanitra, tia makatoy ny didin'Andriamanitra dia lasa miampita any amin'ny zanaka izany. Dia mahatonga antsika tsy ho tafandro-mandry raha tsy mitondra ny zanakatsika miangona, tsy tafandro-mandry koa tsika raha tsy mitondra ireo zanantsika ireo mianatra sekoly alady. Dia izao ary ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra dia ambarany ato fa tiana amin'ny fo manontolo, amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo. Izay zany no hitantsika eto amin'ny Deutéronomie 19:15. Fa Jesoa dia nanampy izany eo amin'ny Marka 12:17. Hoy hoe fitiavan'Andriamanitra, fitiavana ny didiny amin'ny fo manontolo, amin'ny fanahy manontolo, amin'ny saina manontolo ary amin'ny hery rehetra. Izay zany ilay ambara eto. Dikan'izay izany dia tsy maintsy ampitiavana koa no ampitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny taranaka mba ahavoavonjy azy ireo. Ary tsy hoe fitiavana fotsiny fa fitiavana mifamatotra amin'ny fankatoavana. Izay koa izany ny tenin'Andriamanitra na ny didin'Andriamanitra, fankatoavana. Ry havako, zava-dehibe raha amin'izao fiainantsika izao, raha tokoa mbola manaraka ny diantsika ny taranaka mifandimby, izany hoe tsika mambavaka mihitsy mba ho tena kristianina koa ary indrindra tonga amin'ilay teny vahiny hoe engagé, tena kristianina mifaka ary zanaky ny fiangonana, dia mba tahaka izany koa ny zanantsika ry havana. Noho izany dia enganie mba ho tanteraka koa ity hoe sady tia ny tenin'Andriamanitra tsika ray aman-dreny no mampita izany ny zanakatsika ampitiavana ihany koa dia voavonjy ny tenin'Andriamanitra isika ry havana ao anatin'izany. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ny vavaka isika.
Ampianaro izay Tompo, izay ray aman-dreny no modely. Ankatony efa teninao ary indrindra ny fanarahanay, fanekenay teo amin'ny batisa izany. Enga anie Tompo ny zanaka, ny taranaka koa de tena mbola hitoetra ho kristianina, hianatra sekoly alady ary indrindra hifahatra ao amin'ny fiangonana mandra-piavinao Jesosy Kristy. Irinay mba ho mpanomponao, irinay mba olonao koa ny taranaka mifandimby Tompo, ahafahanao mamonjy azy. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. De ho aminareo ry havako, ny fiadanan'i Jesoa, amen.